Lafomba vaoafa tanteraka kosa indray ary ny CT Motors amin'izao fotoana izao no ahitana ireo karazana quad sy SSV Polaris eto amintsika. Nisy moa ny fampafantarana izany izay nitanterahana androany teny amin'ny showroom ny CT Motors teny Andraharo. Nampafantarina androany teto amin'ny CT Motors Andraharo ireo quad sy SSV Polaris gamme 2015. Zany présentation de marque Polaris s'agit tonga ty amin'ny showroom antsika ty Andraharo ny marque Polaris de les présentations de gamme 2015 ao zany machine rehetra mombamomba ny Polaris taloha zany izy tany amin'ny Madoto de tonga ty amin'ny CT Motors avy de mampiavaka ny marque io zany efa 60 ans zany izy manao machine efa manana expérience be zany izy amin'ny fanaovana izany de afaka atokisana tsara zany izy anaovana sport extrême na balade en famille fotsiny na zavatra ohatran'izany. Karazany maro tokoa no hita eto amin'ny CT Motors raha ny fanamariana izay noentiny Jean-Yves Ranarvelo na ijoda izay fantatro eo amin'ny sehatry ny rally. Polaris le fafantan'ny olona rehetrarehetra eran-tany fa malaza be momba an'le tony SSV tony sy ny quad fa zao mba mahatsara an'le information androany zany misy maromaro karazana maromaro zany le SSV misy hoe ohatrany hoe spécial bout afaka atao spécial bout fa afaka soloina koa les pneus de ohatra ny tony koa magnao ty hoe ty spécial désert ohatrany les pneus donc misy équipement maromaro zany arakaraka zay tiavan'le olona fa le Polaris moa tena angamba isa numéro 1 numéro 1 eran-tany angamba le Polaris. Matoa resy ny CT Motors Santanana ny famarotana ireo vokatra Polaris de misy ny tsena ary misy any koa ny filana raha ny fanamariana izay noentiny tale generany. Ny mora indrindra moa de ireo sokady natokana ho an'ny ankizy manomboka amin'ny 10 tapitrisa ariary ary ny lafo indrindra kosa de mahatratra 50 amin'ny 100 tapitrisa ariary.